Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika ry havako malalatra rety alakamisy fa 20 ny volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ohatsika anio dia ny boky voalohany Samuela voalohany toko 2, Samuela voalohany toko 2:1 ka hatramin'ny 10. Samuela voalohany toko 2:1 ka hatramin'ny 10 amin'anaran'i Jesoa. Ary iana ny vavaka ka nanao hoe ny foko ravoravo amin'i Jehova, ny tandroko voasandratra amin'i Jehova, ny vavako misokatra maly ny fahavaloko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehova, fa tsy misy afa-tsy anao, ary tsy misy vatolampy tahaka n'Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avinavina, ary aoka tsy alokon'ny vavanareo ny fireharehana, fa Jehova no Andriamanitry ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsy pikan'ny olo-mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinana hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny noana. Ny momba miteraka 7, ary mihamalemy kosa ny maro anaka. Jehova no mahafaty sy mahavelona. Izy no mampidina ho any amin'ny fiainantsita ary mampitsangana. Jehova no mampahalahelo sy mampanankarena. Izy no mampihety sy mampisandratra. Izy no mananganana malahelo afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny manitra hiala amin'ny zezika, mba ampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka, ka ampandova azy ny seza amboninahitra. Fa ny Jehova ny andry ny tany, ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa hampangininy any amin'ny maizina, fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona. Ho torotoro izay miady amin'i Jehova, any an-danitra izy no ampikotrokorana mely azy. Jehova hitsara ny vazantany, ary izy anomery ny mpanjakany, sy hanandratra ny tandroky ny voahosiny. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hira nataony Anna ity etra-piratana antsika io mofinaina ity ry havako malala. Natao amin'ny teny latina hoe te deum, zany hoe midera, mankalasa, manome voninahitra. Ary valimbavaka, hira mitory fisaorana noho ny valimbavaka, tahaka ny salamo 7:100, salamo 4:100, ity tononkira ny Ana amin'ny Samuela voalohany toko 2:10 ity. Raha miverina kely amin'ilay nahatonga ny Ana nanao ilay tononkira antsika ry havako, dia valimbavaka noho ny lafin-javatra roa. Voalohany dia noho ny nanomezan'Andriamanitra any Ana zanaka, nanomezana azy an'i Samuela zany. Tsy nananaka izy, momby izy, ary nomen'Andriamanitra zanaka araka ny faniriany. Fa ny faharoa dia ny nahafa-kenatra azy teo anatrehany rafivaviny. Teo anatrehany penina rafivaviny, dia afa-kenatra izy, afaka nijoro tsara, ary zay no mahatonga azy miteny manao hoe aza dia mahery miteny avinavina, aoka tsy alokon'ny vavanareo ny fireharehana, 9. Fa somary natsiaro nangirifiry teo anatrehany rafivaviny ihany Iana, ka dia natsiaro afa-kenatra, ary dia fankasitrahana n'Andriamanitra noho ny izany valimbavaka ka nahafa-kenatra, nahafa-tondro maso azy zany teo amin'ny fiarahamonina Iana. Ary rehefa nanao ity salamo na te deuma ity Iana, dia ntsika ilazalafin-jahatra vitsivitsy izay tiany Iana aseho manokana momba an'Andriamanitra. Manahoana moa ny teolojian'ny Iana? Manahoana moa ny fijerin'ny Iana an'Andriamanitra? Manahoana ny zavatra andrasan'ny Iana koa amin'Andriamanitra? Ny ivon'ilay tononkira-panahy dia ny 4
ka hatramin'ny andininy fahavalo. Raha toka mijery tsara tsika dia any alelandininy faefatra sy andininy fahavalo no tena ahitana ny ivony ty tononkira-panahiny ana ity. Ary dia nde tsika ivao fihevitra vitsivitsy ainga am'zany teolojiany any zany ny momba an'Andriamanitra. Ozy amin'ny andininy fahaenina. Andriamanitra no mahafaty sy mahavelona. Zany hoe amin'ny hana ary amintsika piny mihitsy dia ny fahafatesana de avy amin'Andriamanitra. Na ny marimarina kokoa, Andriamanitra ny mandahatra ny fahafatesan'ny olona. Andriamanitra ny mahafantatra ny fotoana hakana ny olona. Ny fahafatesana zany de tsy kisendrasendra tsy akory. Ny fahafatesana dia tsy tonga ho azy akory. Fa ny fahafatesana dia fandaharan'Andriamanitra. Zay endrika isehoany lay fahafatesana mety ho samy manana ny azy. Dia hoy ihany manao hoe amin'ny teolojiany ana ihany, tsy hoe mahafaty any izy fa mahavelona ihany koa. Tsy mahafaty any izy fa mahavelona ihany koa. Zany hoe lay hoe mahavelona dia mitondra fahavelomana tsy maninona, mitondra fahavelomana, mampisy fahavelomana. Andriamanitra zany amiana de zao mety mahafaty. Andriamanitra afaka makany ainy olona. Fa Andriamanitra koa dia afaka mamelona, mitondra aina sy fahavelomana eo amin'ny olona. Hitantsika eo amin'ny Jesosy zany tantara izany. Namelona Jesosy, nanangana ny maty Jesosy. Ary izy de mampidina ny olona any amin'ny fiainantsika ary mampitsangana ihany koa. Hitantsika tamin'ny tantaran'i Jesosy zany. Hitantsika tamin'ny tantaran'i Lazarosy zany, Andriamanitra dia afaka manangana ny maty. Andriamanitra afaka manangana ny maty. Na maty iny io, na maty iny, na toe-karena maty io, na asa maty io, na olona maty io, na fiarina maty io, na inona dia Andriamanitra afaka manafaka ny olona am'zany. Fa afaka manafaka amin'ny endrim-pahafatesana rehetra. Afaka manafaka ny olona amin'ny endrim-pahafatesana, ny endrim-pahatiantoka rehetra, ary afaka manome fahavelomana indray. Na toe-karena io, na fiarina io, na fitiavana io, na tokantrano io, na inona dia hain'Andriamanitra mamelona an'izany. Fa ny toetra faharoa lehibe zay aseho andininy fahafito, toetry ny teolojiany any de zao kosa manao hoe Andriamanitra koa no mampalahelo sy mampanankarena. Jehova no mampalahelo sy mampanankarena. Ny hoe mampalahelo dia milaza tsy manana inona. Tsika no mampiasa ny teny hoe mahantra. Tsika matetika mampiasa ny teny hoe mahantra. Ny mahantra dia somary manana endrika tsy de tsara loatra amin'ny malagasy. Milaza somary karazana ozona ihany, milaza ratram-panahana aty. Fa ny hoe malahelo de milaza fahasahiranana, tsy fananana zavatra fotsiny ihany. Zany hoe ny malahelo dia lay lafiny materiel. Dia hoy ihany eto manao hoe Andriamanitra no mahatonga ny olona manana olona am'zany lafiny materiel, zany lafiny tsy fananana zavatra, ny hoe tsy fananam-bola, tsy fananana fanafody, tsy fananana lay zavatra mety ho ilaina andavanandro. Dia hoy ihany manao hoe Andriamanitra ny mahatonga an'izany, ary Andriamanitra koa nefa ny mahatonga ny olona anan-karena. Pelolavitra any Calvin ihany eto. Calvin dia nanazava fa antson'Andriamanitra ny malahelo, ary antson'Andriamanitra koa ny mampanankarena. Calvin dia manazava manao hoe matoa misy mahantra ao amin'ny fiarahamonina, marimarina koa matoa misy malahelo ao amin'ny fiarahamonina, dia inin'Andriamanitra hampandalovina ny reny malahelo reny ny fiarahamonina mba hitsaran'Andriamanitra ny fahalalahan-tana ny mpanankarena. Zany hoe ninin'Andriamanitra isy mandrakariva ao anatin'ny fiarahamonina ny malahelo mba hahatonga ny mpanankarena afaka hanao asa soa ka hamonjena ny mpanankarena, mba hahafahan'ny mpanankarena manao asa soa sy manolotra fitiavana. Raha samy mpanankarena daholo ao anatin'ny fiarahamonina dia tsy voamarina ny fahalalahan-tana ny mpanankarena. Tsy hitsarana ny mpanankarena manao hoe mahalala-tanana na mahafo izy, fa ny fisian'ny malahelo ao amin'ny fiarahamonina no ahafahan'Andriamanitra mitsara, mizaha toetra ny mpanankarena hoe hatraiza ny fahafozana. Zay no mahatonga ny Calvin milaza hoe antsoko ange ny malahelo ary antsoko ny fananankarena.
mety ho afahafa ny jeren'ny olona zany am'izao andro ankehitriny zao zay samy tiana-karena daholo fa tamy Calvin de zao manao hoe nin'Andriamanitra asiana malahelo vitsivitsy raha malahelo tolo ndray kosa ny eo an-tanàna de tsy antson'Andriamanitra zany fa hitrakitraklay ratsy raha ohatra ka mahantra isan'ny firenena dimy mahantra indrindra eto ambonin'ny tany Madagasikara de tsy atao hoe antson'Andriamanitra zany tsy atao hoe antson'Andriamanitra zany fa tontona tsy fahaiza mitantana na hitrakitraky ny ratsina sy ilazantsika azy fa tsy azo lazaina ho planin'Andriamanitra mihitsy ny fisin'ny malahelo eo amin'ny sohatra masina vitsivitsy ray na roa na ao anatin'ny tana anankiray dia ahafahan'ny olona mikarakara n'iny malahelo iny ka tsy atsiaro malahelo akory lay malahelo satria betsaky ireo olona afaka mety ho manampy azy de ihana zany ety manazava manao hoe anjara avy amin'Andriamanitra ny fananan-karena ary antso hanamarina ny olona ny fahalalantanany ny antony isiany malahelo dia ho ihany ny teolojia ny ihany amin'ny andininy fafito io Andriamanitra koa no mampietry sy mampisandratra lay hoe mampietry sy mampisandratra de zao manome voninahitra sy mampitondra henatra ny voninahitra de kabod amin'ny teny hebreo zany hoe zavatra mavesatra rehefa tadiavinao io voninahitra io de mavesatra aminao izy io tsy zakanao izy io sarotra aminao ny mibata azy ary de zay mahatonga ny Samuel eto miteny ny bokin'ny Samuel amin'ny lalany any eto miteny hoe Andriamanitra no mampisandratra ny olona zany hoe rehefa Andriamanitra mametraka eo am'lay voninahitra eo am'le olona dia zakan'lay olona lay izy satria Andriamanitra no mametraka azy de mahafantatra lay olona lay voninahitra sahaza azy fa raha ny olona no mitady lay voninahitra de mavesatra amin'ny olona lay voninahitra satria mavesa-danja ka tsy zakany zay no mahatonga n'lay tononkirany ihany eto manao hoe Andriamanitra no mampietry zany hoe Andriamanitra no mampitondra henatra ny olona rehefa raha amin'ny fotoana izay ikirizan'ny olona hiala amin'Andriamanitra ikirizan'ny olona hifikotra amin'ny ratsy fa Andriamanitra kosa ny mandrakotra voninahitra ny olona mampisandratra azy rehavako ihana de nahita tsara an'izany ihana dia nitomany to amin'ny tempolo mandrakariva nangataka tamin'Andriamanitra ary ny olona aza ely mpisorona de nahita azy ny vavaka hitantsika amin'ny andininy fa 3:20 sy ny 5:20 amin'ny toko voalohany dia nahita azy ny vavaka de gaga manao hoe ary to mamo anao zany fa mifiry anao zao mbola mamy ihany de ho ihana manao hoe zange tsy mamy hoe fa mitalao amin'Andriamanitra satria Andriamanitra ny fantatro fa manafy voninahitra ny azy fa ny teolojia ny ihany hitantsika amin'ny andininy fahavalo koa rehefa ko malala toy izy manao hoe Andriamanitra no manangana ny malahelo afaka amin'ny vovoka ary manandratra ny mahantra ho afaka hiala amin'ny zezika ny ataontsika hoe ny rafi-piaramonina jiosy any de rafi-piaramonina zay nataon'Andriamanitra isy fifampitsimbinana raha mamaky tsara ny bokyny Josoa tsika dia ireo fizaran-tany maro samihafa zay miainga amin'ny sapoko ny anton'ireny fantamihana maro samihafa amin'ny bokin'ny Josoa reny de mba ananany olona fifampitsimbinana olona mpianakavy no miara-mipetraka amin'ny tany anankiray dia afaka mifampitsimbina ny mpianakavy ny ray tampo ny zanak'olom-piralahy ny zanak'olom-piravavy ny fianakaviam-be ray de ray tanàna ny taranaky eto zao taranaky Efraima no resahana ihana taranaky Efraima amin'ny alalan'ny vadiny dia mitokatoeran'ireo ary ao anatin'ny taranaky Efraima de misy indray fianakaviana maromaro ka la rafi-piaramonina zany tao amin'ny testamenta taloha dia rafi-piaramonina ahafahan'ny olona mifampitsinjo ahafahan'ny olona mifanavotra kanefa no ny maha olombelona mpanotany olombelona nefany dia tsy zay no nitranga tsy zay no nitranga fa nisy ihany ny nantra nisy ihany ny fadiran'ovana nisy ihany ireo malahelo dia ireo mahantra sy malahelo ireo dia vokatry ny lafin-javatra maro samihafa teo amin'ny etraketraky ny fiainana mety ho ny kamboty izy mety ho narian'ny vadiny ka tonga mpitondra tena mety ho maty vady ka tonga mpitondra tena mety ho nohon'ny tsy fahasalamana na zavatra nitranga tao amin'ny fiainana de voatery ny varotra ny tany ary rehefa ny varotra ny tany de manjary tsy manana ntsony fivelomana fa manjary ampiasain'ny olona dia io tonga mahantra ary rehefa miteny hoe
malahelo afaka amin'ny vovoka na mahantra eo am'zesika de milaza ireo olona tena sahirana indrindra le miasa any an-tsaha. Lay olona zay miara-monina mihitsy aza mitakosona amin'ny biby zay le hoe zezika, mitakosona mihitsy amin'ny biby, tsy ilay tsy ireo olona zay mbola miasa any an-tanàna ka afaka mikarakara tokantrano fa le olona de tena miasa any an-tsaha, miosona zezika na koa ireo irakiraka miosom-bovoka atsiaro dia hoy ny filazany anazy Andriamanitra no manana fahefana manandratra sy manangana an'ireny. Zany hoe io andininy io de Jehovah tsara andininy fahavalo ianatsy miteny manao hoe Andriamanitra no mahatonga ny olona alahelo iosom-bovoka na hahatonga ny olona ahantra eo am'zezika. Tsia, satria mandrakariva ireo malahelo eo am'zezika ireo na ireo mahantra eo amin'ny vovoka ireo dia noho ny fiarahamonina miangatra. Noho ny fiarahamonina miangatra. Tsy planin'Andriamanitra marina loatra fa miteny ihana manao hoe Jehovah no mampalahelo isam-panan-karena. Fa misy fahantrana tsy planin'Andriamanitra, tsy antson'Andriamanitra araka ny fieritreretan'ny Calvin azy, fa tena misy fahantrana vokatry ny zaravilana eto amin'ny tany, vokatry ny tsirariny, vokatry ny zavatra mafy mitranga eto amin'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina dia nalamin'Andriamanitra mba tsy hisy zaravilana. Andriamanitra tsy nanao zaravilana mihitsy ny harena eto ambonin'ny tany. Samy nomen'Andriamanitra anjara masoandro avokoa ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Na ny isam-pirenena io, na ny isam-batan'olona io, na ny isam-pianakaviana io, dia Andriamanitra tsy miangatra. Fa samy nomen'Andriamanitra anjara tandrify azy avy. Fa izao no zavatra nitranga. Ny olombelona de tia tena. Ary rehefa tia tena ny olombelona de nanjary nitranga ny zaravilana. Ny zaravilana ka ny tany manan-karena de tsy afa-po tamin'izay nomen'Andriamanitra azy fa tonga maka aty amin'ny tany misahirana. Ary dia ny tany sahirana miamahantra ary de tsy gaga sika raha ohatra ka ny firenena tsotra, ataoko hoe tsotra satria tsopo ny malagasy dia isan'ny firenena 5 mahantra indrindra aty ambonin'ny tany. Ny fahantrany malagasy fatatsika rehetra fa tsy hoe mpanota noho ny olona rehetra akory ny malagasy, tsy hoe manamarin-tenitsika sanatria, fa izao tena misy mihitsy ny zaravilana eto ambonin'ny tany. Misy mihitsy ny fandaminana amin'ny rafitra raha toe-karena eto ambonin'ny tany izay mampahantra ny firenena. Misy ny men'Andriamanitra saina ka afaka manodina ny harena, misy ny manany any harena ka afaka hivarotro zany amin'ny olona manan-tsaina na manana famokarana sy ny sisa rehetra. Fa izao tia tena ka dia ireo nanana fahalalana tsy ny zaran'ny fahalalana, ireo nanana ny teknôlôjia de niazona ho azy samy rerin'ny teknôlôjia ary dia nakankeriny ny harena ty amin'ny tany any amin'ny firenena sasany dia tsy gaga sika raha be deaibe ny tany mahantra. Dia ireny tany mahantra mitsirariny reny io teneniny ihany amin'ny hoe malahelo eo amin'ny vovoka mahantra eo am'zesika. Ireo olona hiarany tsindry azo lena tsy noho ny fandaran'Andriamanitra araka ny tenin'ny Jean Calvin fa tena noho ny tsindry azo lena noho ny etraketraky ny fiarahamonina noho ny fahotan'ny olombelona dia ho ihana manao hoe Andriamanitra koa mbola afaka manafaka azy reny. Andriamanitra ihany no afaka manangana ny olona ao anatin'ny vovoka, manafaka ny olona ao anatin'ny zesiky ny fahantrana. Mampisy fanantenana zany rehefa malala. Azany tononkira ny any zany dia tononkira mahatonga ny olona afaka hibanjana anana fanantenana. Hoe mahamarina ny tenin'ilay économiste anankiray, mpaitao anankiray manao hoe io fahantrana io angy tsy lahatra fa io fahantrana io mandrakariva ty vokatry ny heritreritra, vokatry ny tsy fahaiza mitantana koa, vokatry ny tsirariny. Noho zany dia Andriamanitra afaka manangana ny olona amin'izany fahantrana, miala amin'izany fahantrana zany. Dia mamarana ihana hoy izy manao hoe Jehovah dia miaro ny tongotry ny olo-masiny, miaro ny tongotry ny olo-masiny, miaro ny famindra ny olo-masiny. Raha ohatra ka
reo andininy vitsivitsy zay voalazatsika teo ambony reo de tena mikasika mihitsy zay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika amin'ny lafiny fiainana isan'andro, amin'ny lafiny ara-toekarena, amin'ny lafiny ara-piarahamonina, amin'ny lafin-javatra maro samihafa dia Andriamanitra manao zany hoe afaka mampanankarena, afaka miaro amin'ny manaisotra ny olona amin'ny fantrana, manafaka ny olona amin'ny herisetra. Fa izao misy zava-dehibe anankiray ambarany ihany amin'ny andininy fahasivy, miaro ny tongotry ny olo-masiny Andriamanitra. Ny hoe tongotra regale aloha ny teny hebreo dia milaza lay olona mifandray amin'ny tany, le olona mifandray amin'ny tany ary ilay manota, lay ny atao hoe menjera, ny atao hoe manota de menjera lavo. No zany de ny hoe manota lavo tsika teo de ny dikany teny hoe miaro ny tongotra zany Andriamanitra, miaro ny tongotry ny olo-masina de zao miaro azy amin'ny fahotana, miaro azy amin'ny famindrany ka mahatonga azy ho masina mandrakariva. Tsy ampy aniana zany ny hoe Andriamanitra de manome zay ilaina, mahasambatra, mahavoky ny nona, manome taranaka, mamaly vavaka, fa ampy ve zay? Ho Jesoa, inona moa ny tsy ho azon'ny olona raha mahazo zao rehetra zao ary izy nefa very ny ainy, very ny fanahiny? Inona moa ny tompo tsy ho azonao raha anananao daholo ary zao rehetra zao eto amin'ity tany fandalovany ity kanefa ny fanahinao very? Inona moa ny tompo tsy ho azon'ny olona raha mianoka amin'ny harena isan-karazany izy, mitafy voninahitra izy, ary mety hipetraka eo amin'ny sezam-boninahitra ary izy amin'ny andininy fahavalo, kanefa ny fanahiny tsy maro toerana ao amin'Andriamanitra, kanefa ny fanahiny marary, fanahy feno tebiteby, fanahy tsy mana fifandraisana amin'Andriamanitra, fanahy manota. Inona moa ny tompo tsy ho azon'ny olona? Izay no mahatonga ny any amin'ny andininy fahasivy manao hoe Andriamanitra no miaro, mitandrina ny tongon'ny olo-masina, zany hoe tsy vitany hoe manana fahatsara-piainana amin'ny lafiny materialy ihany ny mpanompon'Andriamanitra, na manana zay mety ho ilainy amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra azy, fa izao koa arovan'Andriamanitra ny fahamasinany. Iana zany eto de manazava, na Saotra masina de manazava amintsika fa izao Andriamanitra no miaro ny fahamasinantsika, miaro ny fahamasinantsika amin'ny alalan'ny fahamasinany. Raha mamaky ny bokin'ny Firazan-tsaramaso araky ny Jaona tsika omaly Jaona 2:20 dia rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa de niteny tamin'ny mpianatra manao hoe fiadanana, ary rehefa niteny zany izy de nanisy fofinaina ka ho izy tamin'ny raisy ny fanahy masina. Zany hoe ny fanahy masina no ahafahan'ny olona manana fahamasina am-piainany, ary io mahatonga ny any amin'ny teny manao hoe miaro ny tongotry ny olo-masina izy. Zany hoe miaro antsika ny fanahy masina ato anatintsika, ny mampaherentsika mahatonga antsika tsy manota, miaro antsika tsy ho lavo anatin'ny fakam-panahy, miaro ny famindrantsika ara-panahy, mahatonga antsika tsy ho solafaka ao anatin'ny etraketraky ny ratsy, ao anatin'ny fizahan-toetra, ao anatin'ny zava-maneno isan-karazany. Engazavako malala iombona amin'ny any ianao atakatra fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra mahay manangana ny maty, Andriamanitra mahay mamelona anao, mahay mampisy ny tsy misy aza, mahay mandrakotra voninahitra ho an'izay tena tratry ny herisetra, tratry ny ratra-po, tratry ny tsindry azo len'ny fantrana. Mihoatra noho zany Andriamanitra ny miantoka ny fanahiny, ary hoy Paoly manao hoe tonga te-polon'Andriamanitra ianao, ary rehefa te-polon'Andriamanitra iantohan'Andriamanitra ho aminao aleny fiadanany. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra tianay, mahay mampisy ny tsy misy, mahay manangana ny maty, mahay mamelona ny maty, na fahafatesan'inona io, na fahafatesan'inona. Zay endrika iseho zany dia hainao veloma. Ny Andriamanitra mamonjy anay ao anatin'ny fantrana, ny tsy fananana,
ny tsy fahampiana. Ny Andriamanitra azo antoka, ny Andriamanitra miaro ny tongotray ho amin'ny fahamarinana mandrakariva. Tompo, misaotra anao, mankasitraka anao, manome voninahitra anao zahay, fa fantatray fa ataonao marina amin'ny fiainanay isan'andro zany. Eo ankilanay ianao mitantana anay, ary tandremanao na ny famindranay, na ny fisaina ny fonay, na ny fifandraisanay amin'ny manodidina anay. Manandratra ny tandroky ny voahosotra ao ianao, ka afa mijoro ao anatin'ny fiarahamonina izahay. Mivavaka izay Tompo. Ataovy mahay misaotra anao tahaka ny ana amin'ny fotoana atsiarovanay valim-bavaka. Aza vela anadino zahay, fa mamaly vavaka ianao, manafaka ianao, manasitrana ianao, mamonjy ianao. Ataovy mahay manome voninahitra anao zahay. Ataovy mahay misaotra noho ny amin'ny zavatra rehetra. Mivavaka izay Tompo. Ampahirezo ny tanindrazanay, hitanao ny fahantrana mianjady amin'ny isam-baravarana. Indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao, miatraika amin'ny fanabeazana zany. Miatraika hatramin'ny fiainam-panahy mihitsy aza, maika mofa amin'ny fiainan'ny olona andavanandro. Tompo, hamariny ny teninao fa ianao dia mamonjy ny olona ao anatin'ny fahasahiranana, manangana ny malahelo afaka amin'ny vovoka, manandratra ny mahatra hiala amin'ny zezika. Ho aiza moa zahay Tompo, eo anatrehan'ny tsindry azo lena amin'ny tranga eran-tany, eo anatrehan'ny herisetra, eo anatrehan'ny tsy fahamarinana, eo anatrehan'ny fitiavan-tena, manapetra ny herinay. Fa ao aminao zay midodododo Andriamanitra, meteza hijery ny firenenay, meteza ny mianay fahazavan-tsaina, fahiranta-tsaina, fifaliana sy fanambinana, mba hampavokatra ny asanay. Jereo ireo marary, jereo ireo mananady am-panahy, jereo ireo manana olana, apetraka ambany famindramponao izy ireny. Misaotra Jesosy.